voalohany ny atao hoe boîte à pharmacie dia misy an'ireo fanafody izay ilaina vonjomaika ao atokantrano raha sanatria marary ianao na ny zanaka ao na ny ray trano aminao zany. Tokony ho hita ao anatiny voalohany ireo fanafody manala ny allergie, faharoa ny fanafody manala fanantenana, fahatelo ireo karazana antibiotika izay misy ao koa ny fanafody izay manala areti-kibo. Zay zany tokony ho hita farafahakeliny ao anatiny natao hoe boîte à pharmacie familiale. Ankoatr'izay tokony isan'ireny karazana compressy, coton, seringue, alcool sy ny sisa sy ny sisa. Misy ny boîte à pharmacie tsara marihana ihany fa ny boîte à pharmacie familiale dia ireo fanafody tokony azo ampiasaina ao an-trano ihany no tokony ho hisy ao anatin'ny boîte à pharmacie izay tsy mitovy ny pharmacie ohatra pharmacie eny amin'ny hôpitaly zany na ny pharmacie izay hitanareo eny amin'ny lalana eny na ny pharmacie officinale zany. Rehefa mampirina n'ireo fanafody ireo zany isika dia tsara raha ohatra ka atokana ilay ohatra hoe ny antidouleur rehetra atokana kazy anankiray, ny ohatr'izay koa ny manala hafanana atokana amin'ny kazy anankiray dia tonga dia mora amintsika zany dia asiana soratra ihany koa le izy dia mora amintsika zany tonga dia raha ohatra ka misy areti-kibo dia mora amintsika tonga dia maka hoe eto le fanafody areti-kibo ohatra na ny anti-allergique. Ny boîte à pharmacie koa dia tsara raha manomana antsika boîte anankiray atokana ho an'ny voyage. Io boîte io dia efa mipetraka zany afaka alaina fotsiny raha ohatra ka misy izay voyage zay. Ao anatin'ny boîte à pharmacie dia misy fanafody misy ny atao hoe date de péremption zany ao anatin'io fanafody io dia tsara raha verifientsika isam-bolana ny date de péremption an'izany fanafody ao anatin'ny boîte à pharmacie zany. Raha hitantsika ao anatin'ny boîte à pharmacie fa périmé ilay fanafody dia tsara raha ohatra ka ariana avy hatrany izany fanafody zany satria mety hiteraka aretina vaovao ny olona izay mihinana azy raha sanatria périmé io fanafody io dia le izy tsy hoe ariana any amin'ny zordira na ohatrany satria reny zordira reny koa mety mbola hisy-tsindroka ao arianao dia tsaratsara raha ohatra ka tonga dia dorana eo an-tokotaninao zany izay fanafody izay. Any amin'ny toerana avo izay tsy tokony tsy ho takatry ny zaza satria ny zaza raha vao mahita an'ireny dia tonga dia sokafany ireny ary tonga dia hohaniny avy hatrany ary miteraka zava-doza zany ho an'ny zazakely. Faharoa manarakaraka an'izay misy koa toerana tokony tsy atao asiana an'ireny boîte à pharmacie ohatra toerana misy masoandro tsy mety ho an'ny boîte à pharmacie. Faharoa toerana izay mandomando ohatra hoe any amin'ny dosy iny tsaratsara raha ohatra ka ampiakarina ambony raha ohatra ka sendra amin'ny dosy zany misy ny boîte à pharmacie dia ambony tsy akaiky ny lavabo na toerana misy rano. Zay zany tsara marihana kely amin'izay toerana hisy an'izay boîte à pharmacie zay.